Miarabana ny tokantrano manaraka ny mety eo amin'izao fotoana izao ny sara azy tamin'ny zana-bolana no ny fisiany reto rahona izay mitoetra ato atsimo atsinana Madagasikara sy ao atsimony nosy ny fisiany zone de convergence intertropicale any amin'ny tapany avaratry Madagasikara dia mahazo vanatra ny oram-baratra isaky ny tolakandro indrindrindrindra saika manerana ny nosy izany ato anatin'ny 3 andro ho avy mety hanatombo izay rotsakoran'izay ny alahady alina ho an'ireto faritra manaraka ireto ka manoloan'izay dia misy araka izany ny fampitandremana no avetsahana rotsakorana izay miloko maitso ho an'ny faritra Nalamanga ho an'ny faritra Itasy Vakinakaratra ary ny distrikana Ambatofinandrahana mety maherin'ny 50 mm moa ny rotsakorana andrasana ao anatin'ny 420 ora amin'ireo faritra ireo ka manoloana izay dia entanina sady ny ponina amin'ireo toerana voakasika anaraka tsy tapaka ny vaovao izay mivoaka avy eto amin'ny sapandraraha famantarana toetry ny andro eo ihany koa ny toromarika io fiomanana avy hatrany na fiomanana mialoha amin'izay mety ho fiakaran'ny rano sy ny loza mety ho teraka izay avetsahana rotsakorana izay fa izay ny mahakasika an'iny ny toetry ny androntsika ho an'ny rapiso ny maraina dia mety mbola isy ny tandrifondraona any amin'ny faritra atsinanana vatovavy sy fitovinany ary ny ilany atsinanany avoatany ny toetra ihany koa ny orana vao maraina ho an'ny faritra Sofiana any amin'ny faritra Iboeny ary koa ny tapany andrefana amin'ny faritry Betsiboka ary ny tapany avaratra amin'ny faritry Melaky mandraondraona ny andro raha ny amin'ny ankapobeny ho an'ny avoatany sy ny any amin'ny tapany avaratra ny Madagasikara ny aminy kosa dia maina tanteraka indrindra ho an'ny tapany atsimony nosy ho an'ny rapiso tolakandro dia mbola andrasana ny orana tarivoraona mety arakotroka saika manerana nosy ankoatra ny faritra Savasy ny any amin'ny faritra Diana ary ny any amin'ny faritra Androia ny tapany atsimo amin'ny faritra atsimo andrefana ny ambiny moa araky ny fanlazaina teo dia miandry orana tarivoraona mety ho arakotroka raha ny maripana vavinavina amin'izay andro ny sabotsy na ny rapitso izay dia manodidina ny 7 ka hatramin'ny 8 ny ambony indrindra ho an'ny avoatany ny morontsiraka kosa dia saika mitovitovina ny any amin'ny ilany atsinanana sy ny ilany andrefana Madagasikara satria dia mahery ny 30 degré celsius avokoa mety mahatratra 30 degré celsius izany ho an'ny faritry Menabe ary ny amin'ny faritra atsinanana ny toetry ny androntsika ho an'ny alahady mitohy hatrany ny orana saika amin'ny tapakandro hariva ary mety ho araikotroka hatrany izay ankoatra ny faritra Sava ny any amin'ny faritra Ambatsoa sy Diana torak'izay ny faritra Androia ary koa ny faritra Melaky izay mety ho maimaina ny andro manatombo moa izay rotsakorana izay araka ny fanoresana atao amin'ny fampitandremana noho ny avetsahana rotsakorana indrindra ho an'ny faritra Nalamanga Itasy Vakinakaratra ary sy ny any amin'ny distrikana Ambatofinandrahana ny alahady alina ny maripana voavinavina amin'izay andro ny alahady izay mety manodidina ny 17 ka hatramin'ny 20 ho an'ny avoatany ny morontsiraka dia 2 ka hatramin'ny 5 degré celsius ny maripana voavinavina ny toetry ny androntsika ho an'ny alatsinainy ary mbola mitohy hatrany ny orana amin'ny ankapobeny saika ho an'ny atitany Madagasikara fa mety ho maina kosa ny andro ho an'ny faritra Iboeny Melaky ny any amin'ny faritra atsimo andrefana sy ny faritra Androia Nosy ary ny faritra atsimo atsinanana eo ihany koa ny faritra Vatovavy izay mety ho maina raha ny vinavina hatrany raha ny maripana andrasana amin'izay andro ny alatsinainy izay 17 ka hatramin'ny 18 degré celsius ny maripana voavinavina amin'izay andro ny alatsinainy izay ho an'ny avoatany ny morontsiraka kosa indray dia 30 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana andrasana raha amin'izay andro ny alatsinainy izay hatrany ny talin'ny falitoandrivotra ary no amaranantsika ny fandaharana antoniny amin'ny ankapobeny izay tany falitoandrivotra izay raha ny teto Antananarivo renivohitra manodidina ny fetrany OMS avokoa ny rehefirehetra voaray ary raha ny mandrafitry ny toetry ny andro no jerena atao anatin'ny 3 andro avy dia finavinaina hitsahana ho tony hatrany izay tany falitoandrivotra izay ny mety eo tamin'ny tian'io ty ary ara-pitsindray fotoana manaraka veloma.